Tsy vaolana ny fitazomana ny datim-pifidianana efa misy na ny fanemorana izany fa ny fampiarana ny fehi-kevitry ny FFKM teny Ivato no any lalana tokana afahana mivoaka amin'ny krizy. Io ihany koa mofo nososokevitra Andriamatoa Tsinandritra le Général ny House of Madagascar raha nanome ny heviny manoloana ny toetra raha-pirenena ankehitriny. Ny ambangovangon'izay ireo micro ny Lova Ramanantsoa sy Christian Rakotondramanga. Eo anatin'ny climat politique amin'izao fotoana izao dia alao retandren-danitra fa tsy voaolana ny na ny rosona amin'ny fifidianana ny volana Jolay na ny anemorana azy ray volana aorianan'izay tsy voaolana zany ny amin'ny sy ny apaisement politique eto Madagasikara fa ny hany vaolana dia ny iverenana ametrahana ny résolution zay tarihan'ny FFKM eo ambony latabatra ka isin'ny fampihavanana izay ihany no azahoantsika ny légitimité ary hoeken'ny azoko antoka fa hoeken'ny fikambanam-be iraisam-pirenenana fa ho lany fotoantsika raha izao iodikodina amin'ny ady politika tsisy vaolana amin'izao ny amin'ny hoe firotsahana zany ny firotsahana izy telo tsy hany intsony ny vaolana ihany koa na hoe blocage amin'izao fotoana izao na hoe vaolana fa eo ihany koa zany ny problème amin'izao fotoana izao dia ny ireo zay 9% zay voatondro tamin'ny fanonganam-panjakana araky ny filazan'ny fingambana raisam-pirenena tamin'ny 2009. Itsika zao dia miara-malala aroka mba ho tsapan'ny FFKM fa efa zava-doza miantsa amin'ny firenena tokony indraindraikitra satria voalohany dia efa raha malala fa efa tonga eto amin'ny firenena ny loza fahafito amin'izao fotoana izao dia ny andimbalana eo ihany koa raha fa kapitso ny loza fahavalo dia ny mosary dia ho avy ihany koa ny loza fahasivy eo ihany koa ny loza fahasivy dia ny fahalovana ka tsy fantatra hoe rovinona ny FFKM no andraikiny amin'ny loza miantsa ho an'ny firenena satria amin'izao fotoana izao dia efa tonga le fitenenana amin'ny fiteny ohatra hoe ny fitiava-tseza sy ny fitiava-pahefana.